Tsindronantsindro teo amin'ny tenda no nahazo ity lehilahy ity rehefa nifanjefy tamin'izy efadahy tamin'ny sary reto toy ny fokotany antany malandy ny farany herinandro teo nanatanteraka fety-pianakaviana ny fianakaviana iray tao an-toerana tamin'ny fotoana io ka ny afana tamin'ny ady izany raha ny fanazavana azo. Vao zarena amintsika androany zany dia mikasika ny zavatra nitranga teny tany malandy tamin'ny sabotsy lasa teo. Nisy zany lalona mpianakaviana anankiray ny famoran-jaza ny antsola maromaro moa io tompon-draharaha io ka vory maromaro tokoa tao amin'ny tokantrano. Rehefa mandeha ny lanonana dia niakatra ny dôzy ka nanomboka teo zany nisy ny fiakarana herim-po tsy voafehy ka niteraka fikorontanana tamin'ny fety izay natao ary navoazana faharatrana sy daroka tamin'ny mpiaravelona. Misy moa ny naratra ary nampiterina hopitaly. Nanamafy sy nampatsahatra ny tokony anajana lalana mifehy ny fanatanterahana lanonana ireny ny mpitandro filaminana isorohana ny loza tahaka izao. Ka ny helo zany dia mampatsiahy manaitra tsika fikarakara lanonana rehetrarehetra na amin'ny alina io na amin'ny atoandro mba hanaraka izay fepetra sy fandaminana mampizary ny fahazovan-dalana mba ahafahana misoroka miaraka ireo loza mety hitranga rehetrarehetra toraka izao. Indrindra moa ny fandefasana lamozika ihany koa mandritra ny alina tontolo oka hoe mba hanaraka ny fitsipika sy fepetra tsika rehetrarehetra karakara lanonana. Raha ny fantatra dia olona miisa 3 no naratra nandritra io fotoana io izay efa samy nahazo fitsaboana sahaza azy avokoa. Izy efa danavandoza kosa dia natolotra ny fampanaovana avy hatrany tao aoriana ny fanadihadiana izay natao azy teny anivon'ny mpitandro filaminana tao amin'ny polisy pirenena eny an-tany Mahasajy. Vola mitentina 5 tapitrisa ariary mahery no lasan'ireo olon-dratsy tamin'ity toeram-pisakafoanana iray tetsy Mahajanga be ity tokony tamin'ny 7 ora maraina no nisehoany izany tranga izany araka ny fitantaran'ireo mpiasa ao amin'ity toeram-pisakafoanana lehibe iray izay fanta-daza eto Mahajanga ity. Le zavatra nandalo tamin'ny tsena zany tamin'ny alahady tokony teo amin'ny tamin'ny 7 ora mahery minitra teo dia nisy favakisana sy fahaverenana vola mitetina 2,573 tapitrisa ariary. Dia anton'izay indrindra rehefa vaky ny tsena dia nisy ny antso avy any an-trano ny tenako dia tonga nijery zava-nisy teo amin'ny sansety ampitan'ny katedrala izao. Dia rehefa tonga teo dia tsisy kadanantsony teo amin'ny varavarana fa nanao sy forma nidy tamin'ny karetsaka fotsiny ny trano. Dia ny konteran'ny jiro maty dia tsy nandeha ny kamera. Dia izay no ilainay fanampiana sy vonjy avy amin'ny mpitandro filaminana satria mbola mboly io sy mandeha any ireo olon-dratsy navan'olozy. Dia mangataka fanampiana sy fiarah-miasa aminareo tompoko izay satria marary ny tenanay, marary ny fonay maheno zava-misy nitranga teto amin'ny orinasanay. Efa natolotra ny mpitandro ny filaminana ity raharaha ity ary efa miroso amin'ny fanadihadiana ireo tompon'andraikitra ankehitriny. Andrasana tsy ho ela araka izany ny ho mety ho vokatry ny fanadihadiana. Rongony sy folofonosana miaraka amin'ny rarany fefany kilao no tratra niaraka tamin'izy roa izay mpifankatia reto tao amin'ny fokotany ny tsara rano ambany vakipatitra C ny faha 12 ny volana aogositra taona 2024 teo. Ity tovavy ity izay vao 15 taona monja raha toka 12 taona ilay tovolahy. Rongony no varotana teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Vokatra anankiray izay tena mampalahelo tokoa satria tanora be tanora mpifankatia no anisan'ny tompon'antoka amin'izao fivelomana amin'ny fivarotana zava-mahadomelina izao. Rehefa tonga teny moa zany no mpitandro ny filaminana tena tsara rano ambany ny faha 12 ny volana aogositra ity nanao asa manokana tamin'ny tokantrano anankiray dia tsoka ireto mpifankatia ireto. Narahana ny vaovao makasika an'izay fitsoahana izay tany amin'ny Marivohitany zareo no nitsoka. Hotely izahay
metraka ny fiara-miasa raty eo koa eo amin'ny sambotandro filaminana ny amin'ny fitediavana ireto tomponatoka amin'izao fivarotana zava-mahadomelona izao. Hosambotra somatsara zareo maly a teo amin'ny tafimakany manara-tsandry indrindra na voasambotra anazy, zany hoe fa nikasany efa lavidavitra kokoa zany dia akasitrahana moa ny tandro filaminana ao amin'ny komisariany Marivoay 7 fonosana izay hitanareo amin'ny sary eo ary rarany moa zany ny filazan'ireo anatin'io sase io rarany eo amin'ny fefakilao eo. Zany hoe raha totaly zany dia eo amin'ny atsasakilao latsaka kely ao zany lanjan'ity rongony izay tratra tao atokantramon'izy roa izay mifankaty reto. Tsara pitsaivina ihany fa voarara lalàna ny fambolena na ny famarotana na ny fifohana ity zava-mahadomelona ity ary misy ny sazy mifandraika amin'izany. Tsara marina nefa fa ny zava-mahadomelona dia misy lalàna manokana ny fean'izy io dia ny lalàna fa 7 tsipika 8 tamin'ny 4 novambra 7 mandrara ny fivarotana, mandrara ny fifohana, mandrara ny serasera rehetra makasika ny zava-mahadomelona. Anio alakamisy fa 14 ny volana aogositra taona 2024 kosa izy ireo no natolotra ny fampanoavana taoriana ny fanadihadiana izay natao azy teny anivon'ny polisy pireneny eny amin'ny boriboritany faharoa. Trano fandraisam-bahiny iray teny amin'ny Fokotany Amborovy no nisy namaky ny talata 12 ny volana aogositra taona 2024 teo tokony tamin'ny 2 ora maraina. Very nandritra izany ny entana maromaro toy ny solosaina sy ireo fitaovana miaraka aminy, finday maromaro ary rice cooker. Mpiala sasatra tonga eto Mahajanga ireo lasibatra ireo raha ny fanazavana azo. Fa 20 ny volana aogositra nisy namaky ny villa privé teny Maroala Amborovy. Zany zay tokony tamin'ny 2 ora maraina. Io zany toerana ny vatanana hipetrahana mpiala sasatra eto aminay eto. Dia rehefa nisy namaky moa zany maro ireo entana alatra entana very tao anatin'ny toerana io toy ny ordinateur portable, ny téléphone, izy hitantsika eo amin'ny sary eo. Dia tonga teto moa zareo nametraka ny fitaraina fitoriana dia nanomboka an'iny moa zay ny alarobia 7 ny volana aogositra dia nanomboka ny fikarohana. Dia nahazo lorano vaovao zany zay marikotry tamin'olona iray tsara sitrapoa tokony tamin'ny 12 ora toandro ny alarobia io dia voasambotra ny anankiray tamin'ireo olona avandoza. Zany hoe tovolahy mbola erotrero vao 15 taona monja izy navitan'io famakina ny trano io. Raikitra avy hatrany ny fikarohana ireo namany ka nahafahana ny sambotra azo tela hafa ireto. Natao moa fanadihadiana tsotsotra dia nanaiky ny eloka vitany izy ary nanoro ny toerana izay nametrany na nisitrina ireo entana alatra reo sy ireo namany ray tsikombakomba nahavitan'izay asa ratsy izay. Ka io moa izy entana moa efa hita eo fa mbola misy anankiray mbola karohana zany ary mbola any aminazy ny telefona. Zany hoe efa azo lazaina fa 90%, 98% ny entana very zany efa tafaverina daholo. Fa le telefona anankiray zany no sisa mbola any fa efa fantatra koa ny olona izay nakan'izy io fa mbola anatin'ny fikarohana azy zay fa tsy hoela angamba dia fa misy vokany koa zay rehetrarehetra. Efa saika tafaverina amin'ny tompony avokoa ireo entana ireo afa-tsy ny finday iray sisa raha ny loharanom-baovao azo hatrany. Lehilahy iray ihany koa no mbola karohana miaraka amin'ny finday iray tsy hita io. Izao vokatra izao moa izay vokatra azo ny teo anivon'ny polisy pireneny eny amin'ny poste de polisy Amborovy. Nanimba tanteraka ny endriky Mahajanga ny tsy fandriampahalemana toy ny alatra, vakitrano izay misy amin'izao fotoana izao
mitaraina manoloany ity tranga ity ireo vahiny mamonjy ny AJF eto Mahajanga izay mitoby etsy Ampisikina lasibatra eto amin'ny vakitrano mantsy izy ireo ka mitondra ny fitarainana sy ny etaitapon'izy ireo. Tanay zany satria ty AJF ty moa zany arak'le izy interministériel le izy lasa manimba endrika an'le AJF zany le zavatra ohatr'izao le insécurité zany aty Majunga satria maro zany efa hoe mandeha foana zany mitety région de tsy de misy zavatra ohatr'izao fa aty Majunga zany tena hoe tena de moko ato amin'le ipetrahanay zany ny olona miresaka de tena hoe zone rouge ato de zay zany mba mangataka hoe mba apetraka tsara zany sécurité manaraka zany hoe rehefa mbola hiverina aty Majunga de mba jeren'ny tompona andraikitra ny AJF zany le zavatra ohatr'izao hoe inona mba azo atao. Mety misy ihany koa andraikitra afaka raisy fitondram-panjakana zany manoloana an'le izy hoe inona mba azo atao mba asiana mpitandro filaminana. Misy mpitandro filaminana ihany eo ivelany eo ohatra miodiodio zareo de mandeha rehefa avy eo de aty anatin'io zany tsy sécurité mihitsiny de tena tsy hitanay de na zahay lasa tsy matory amin'ny alina fa mifandimby manao tory satria mandry tsy lavoloa zany zahay marihana moa zany fa tsy voalohany zay nitratra ny zavatra ohatr'izao fa tamin'ny 2022 zay efa nanao AJF taty de tao ihany koa ny trano fipetrahanay de zahay isan'ny victime anankiroa zay tamin'izay matory amin'ny alina de zay tena tsy maheno vohain'zareo varavarana le trano koa moa zany araky maha école anazy de tsy tsara ny hidiny fa zay mba namboamboatra hidiny tamin'izay vao tonga taty fa le fitrangan'le tamin'ny farany teo ampovoany latabatra zany le telefona charge amin'ny alina efa divaraina angamba tamin'ny telotelo teo satria anankiray zany mbola charge tamin'ny 2 maraina teo de fo amin'izay avy eo tamin'ny efatrefatra tany zareo zay zany mety hoe tamin'ny telotelo teo zareo nangalatra an'le izy telefona anankidimy ny charge teo ambony latabatra telefona tsara daholo le izy de ankina moa zany zahay nahita hoe very daholo le telefona anankidimy teo ambony latabatra. Tsy vahoindray mandeha araka ny nambaran'izy ireo ity tranga ity fa tamin'ny fivanianan'izy ireo tamin'ny taona lasa izay nisian'ny AJF teto Mahajanga dia efa tratra ity tranga navakitrano ity ireto olona ireto mety ho sakana tsy hatongavana ireo mpizahatany sy mpiala sasatra eto Mahajanga ny tranga toy izao tsara nefa ny mampafantatra fa tsy vita ny mpitandro ny filaminana samy irery ity ady ity fa isika rehetra miaraka mientana no afaka hiady sy andresy amin'izany tranga na tsy fandriam-pahalemana izany entonary dia manaitra ny tsirairay avy mba samy hatsapa ho tompona andraikitra amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay misy eny anivon'ny vokotany.